ravana malala mpifaliana no azontsika miona toy zao mifampizara mofinaina miainy ny tenin'andriamanitra ny kony am'izay voalaza indrindra ny amin'lo hevitra zay mpanjentsika fa velona ny tompo ivavahantsika ao aminareo zay olona voantso malala amin'andriamanitra ray sy voatahiro an Jesosy Kristy ampitomboana ao aminareo aneny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Zoma 4 dia 22 iainantsika lo hevitra hoe velona ny tompo andeha ry avany dera sakalazan'andriamanitra isika. Lehibe Jehova ka miendrika ho derany indrindra ao tanin'andriamanitsika ao tendrombohan'ny masina avo mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra azy eo amin'ny ilany avaratra tanànany mpanjaka lehibe Andriamanitra ao tranon'andrinao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra velona ny tompo ka isio amin'ny fiaviany zanak'olona ianao ka amin'ny raharaha sy ny ady hatrehana dia mianjara toerana miavaka ny olona isio ny voninahitra ao. Ko mankalaza sy midera me voninahitra anao zay tompo. Fantatrao ny fahalemenay ary matsapy zany koa izay. Mangataka famindram-polo hatrany izay. Mamindrafo amin'ny ary mamela andedikay. Fa ny fananao masina izay
hanazavana ny amin'ny fanambarany teninao zay hovakiana mba haizany mitombo amin'ny finoana fa velona ny Andriamanitra ivavahanay. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny finainao antsika amin'ity nitery avy malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'i Matthieu. Matthieu 4:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Vaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-bofidy aza dia ho fitahana. Indro voalazako aminareo rahateo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza makany ianareo. Indro amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any antsinahana ka hita hatrany andrefana, dia tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty dia any ny angonana ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaiziny, ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny lanitra hozokizonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny fiainana rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompeta dia niraka ny anjeliny izy, ary angonireo ny olom-bofidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha malala ho aminao ny fiadanana, nofinaina norentsika teo ny Matthieu 4:20, ny 3:20, 1:30 dia laza ny fiaviany zanak'olona. Rehefa nitsangana tamaty Jesosy dia nasehon'ny fitantarana fa niakatra ho any an-danitra indray izy. Mialohan'ny akariny tany an-danitra nefa dia nanafatrafatra ny mpanaradia azy izy fa mbola ho avy indray hitsara velona tsy maty. Ka dia nitaona azy ireo izy mba ho feno tahotra an'Andriamanitra sy hanompo an'Andriamanitra hatrany mandritra ny fotoana ny fivanianany etỳ an-tany. Anamanao izany sika dia tsy hanan-kenatra velively rahatr'izay ho avy indray Jesosy Kristy. Ahoana? Zavatra misy, zavatra mitranga ankehitriny. Isy ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Mampitandrina koa nefa Jesosy eto ry havana fa isy ny fandrebirebena maro samihafa. Ary misy filazana mihitsy eto hoe na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza. Hita amin'izany ireo anoratena ho Kristy sy mpaminany, ary aneho famantarana lehibe mihitsy izy ireo amin'izany mba handresena lahatra ny olona. Nefa tsareo fa sandoka izany. Raha ho avy Jesosy Kristy amin'izany fotoana izany dia isy ireo anaratra ny fiaviany ka ilaza hoe aroa ananina roa izy na ary ananina ary, aza mino izany mihitsy. Tsarovy fa lehibe dia lehibe tsy takatry ny saina mihitsy izany Andriamanitra izany. Misaotra masina hoe tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana noho ny fiaviany Jesosy Kristy. Zava-mahagaga izany ry havana ho hita rehefa ho avy Jesosy Kristy. Ny fiaviany zanak'olona dia izao maneho ny zavatra hitranga ny amin'izany fotoana izany. Misy ny lazaina hoe korotan'izao tontolo izao any am-parany. Izao voalaza misy ahy ry havana. Indro avy ny andron'i Jehova dia loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana. Hanafoanana ny tany sy handringanana amin'ny mpanota tsy ho ao. Fa ny kintan'ny lanitra na dia ireo telo refy aza dia tsy hamirapiratra fahazavany. Ny masandro maizina miposahany ary ny volana tsy hangarangarana. Sationana izany ravana, ilazana ny amin'ny zavatra hitranga amin'izany fiaviany zanak'olona izany ampahafantarina anao. Satria tsy asa hanomeny hazavany intsony ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Mampandiny teny izany ravana ny zavatra hitranga nefa ambara tenin'Andriamanitra antsika. Kanefa aizantsika miorina kosa amin'ny finoana ny amin'izay ambaran'i Jesosy Kristy. Fa izy ilay Jesosy Kristy nefa velona mandrakizay hitsangana tamin'ny maty ka milaza amintsika ny fahamarinana rehetra. Inoy izy raisa ny fahamarinana izany mba ho enko fahasoavana ny fiainanao. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay milaza fa rahatr'izay rehefa ho avy Jesosy dia isy ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ka isy ny zavatra hitranga amin'izany fotoana izany dia ny korotan'izao tontolo izao.
vavaka aminao zahay amin'izay namakina ny teninao ka hitahinao anay tsy raha ray mahafantatra izany. Iavaozanay isan'andro hinonay an'ilay Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay amin'ny sehatra misy anay. Ahijoro vavolombelona marina tokoa ho mpanompo mahatoky ny teninao ka ahifikitra aminao haina sy ny tokantranonay ny fiarahamonina misy anay. Jesosy vonjeo firenenay fa sahira izay ka hiasa mahery ny fananao masina androaka ny asan'ny maizina izay ty manimba izay mety mandrebireby ireo mpaminany sandoka ireo fampianaran-diso samihafa fa ny fahasoavanao ny teninao masina ny famarinana ny teninao no anjaka aminay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpandresanay no angatahanay anapaka eto amin'ity firenenay ity. Sitrany Jesosy ireo marary mila ny vavakay mpanasitrana ianao ka toany asa fitsaboana ataonjao ireo azo pahoriana ary ampiononao toany ireo marivosik'olona ireo sahirana fonjeo arovo izay amin'ity zavatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Sonjovo ireo any am-pigadrana mitahianay amin'ny fiazakazanay ny fianarana ny asa mandrarany tokantranonay ny fikasana tsara rehetra ny fikasanay minangalay Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay ilay mpamonjy anay ny vavahanay miaraka amin'ilay vavaka nampimbonina anay manao hoe: ranay ao izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anizy anina saza ao anay ary mamela mielikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ray avy nandritsodrana totranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Andriamanitry ny fiadanana anorotoran'ny Satana faingana eo ambany tongotrareo ho aminareo fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.